savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. La vache qui rit. Tout le monde fait nos sambaran. Manolotra anao ny vaovao. Isan'ny songadina tao anatin'ny initiative émergence de Madagascar natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina tany Paris ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena indrindra ny angovo. Mpandrara ara-toekarena mpamatsy vola maro no naneho ny fahavononany tamin'izany. Toa zara mitazapotsiny sy tsy mahalobava ny maro manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra ankehitriny. Nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga fa tokony ara-entana ny rehetra tsy raitsy kombakomba amin'ny mpandikan-dalàna. Roa andro sisa dia hifarana ny fotoana ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy manamarina ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Na izany aza entanina hatrany ny tsirairay izay mihoatra ny 12 taona anatona ny fokotany misy azy avy. Ilaina fahaizana manokana ny fanamboarana valia izay zava-maneno manamarika ny kolotsaina malagasy. Ny fomba fanamboarana an'izay indray no arahanao anatin'ny fampalalam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena tafiditra ao Paris la Seine omaly. Tafiakatra 5,20 metatra amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny rano any an-toerana ary mahery ny 550 ireo trabona vokatra izany. Nadinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ny mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FMA Toamasina DSTV Antsiranana TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity isan'ny songadina tao anatin'ny IEM na Initiative Émergence de Madagascar natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina tany Paris ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena indrindra ny angovo. Mpandrara ara-toekarena mpamatsy vola maro no naneho ny fahavononany tamin'izany. Fanediny Fezora Valy. Ny zoma lasa teo tao Paris Petit Palais des Beaux-Arts nanolotra ny tetikady anarenana ny Madagasikara na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Vina sy tetikasa maro no nivoatra nandritra ny fampahafantarana ny IEM izay andrososikevitra azy vahaolana hialana amin'ny fahantrana lalina sy ireo fomba fanao mamoetra iainan'ny firenena ankehitriny indrindra tao anatin'ny 10 taona. Mpandrara sy olo-manakaja mahery ny 200 no nanatrika izany izay ahitana mpamatsy vola manam-pahaizana malagasy sy vahiny. Isan'ny songadina ihany koa mikasika ny tetikasa hampiroboroboana ny toekarena indrindra ny sehatra ny angovo izay nekena ireo ny fandimbana indray fitenenana fa lafo ny anjifana azy eto Madagasikara. Le thermique, aujourd'hui 70% de cette capacité. Manana hydroélectrique 570 méga ianareo ao Antananarivo. 270 méga amin'ireo ihany no tena miasa ary mbola 50 méga ihany aza no miasa mandavataona. Ny angovo misolika dia manana 730 méga ianareo. 700 ihany nefa no afaka mihodina tsara. Ny termika nefa lafo, mihoatra ny 40 centimes d'euros. Lafo loatra zany ary tsy azo ekena. Ny tanjonay dia ampiarahana ireo loharanona angovo azo amin'ny karana herinaratra. Isan'izany masoandro zay ananan'ny Madagasikara betsaka. Où le soleil brille, vous avez un réseau qui n'est pas présent partout, mais vous avez cette capacité d'installer un certain nombre d'unités de production électrique. Ny fanomanana sy fikarohana vahaolana ho an'ny firenena no anton'ny fahanginana teo amin'ny sehatry ny politika tato anatin'ny fotoana maharitra raha nambaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany. Des batailles politiciennes pour m'atteler à réfléchir et à chercher
Tatao anatin'ny 4 taona dia nangina mihitsy aho ary nametraka ny resabe sy ny adala politika na ahafahako ny karoka vahaolana narenana n'ity firenena ity. Nitety ny vazatany 4 aho tamin'ny alalan'ny fivoriana sy atrika samaro. Ary ireo ny asako mafy satria adidy eo anatrehan'ny taranaka sy ny firenena ny mitondra vahaolana ho an'ny Madagasikara. Tsy manan-kitodiana intsony ny vahoaka. Tsy afaka hitazapotsiny izao zava-mitranga izao sika fa tsy maintsy mandray andraikitra. D'un œil passif et responsable face à cette situation qui prévaut. Prime Ministre, ministra teo aloha mpandrarà olo manan-kaja maro amin'ny sehatra maro lafy manerana ny firenena maro tsy ahivona no tonga nanatrika ity fampahafantarana ny IEM ity ary anohana ny vina sy ny tetika asa. Tsy hijanona eo ny fitetezam-paritra fampahafantarana ny IEM izay ho avy eto an-tanindrazana. Naneo ny fahasimban'ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny finiavana avy amin'ny fanjakana malagasy ankehitriny ny solontenan'ny mpandraraha malagasy nandritra ny initiative pour émergence de Madagascar tany Paris teo indry andrarso. Nandritra ny fanomezana fitenenana ny mpandraraha malagasy nandritra ilay IEM na ny initiative pour émergence de Madagascar tany Paris teo no nanehoan'ny mpandraraha malagasy. Andriatsitoainanaina ny fahasimban'ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara no ny tsy fisian'ny finiavana anatsara izany avy amin'ny fanjakana. Maro ireo olana no tanisaina ho mahatonga ny fandrarahana eto Madagasikara ho tsy maro toerana. Arao toy izao. On a assisté à la dégradation lente de l'environnement des affaires à Madagascar. Hitantsika teo ny fitotongan'ny sehatra ny fandrarahana izay mampatahotra tokoa any Madagasikara. Simba ny toe-tsaina, mirongatra ny kolikoly, ny firongatra ny tsy fisian'ny fandriampahalemana, fitsarana malemy sy ny fitakiana hetra tsy araka ny tokony ho izy eny amin'ny ladoany. Ohatra ihany ireo amin'ny zavatra misy tsy tambo isaina. Indrindra ny tsy fisian'ny finiavana politika. Finiavana politika anatsara ny fandrarahana ho fiarovana ny deontolojian'ny fandraharahana. Firenena isan'ny manan-karena eran-tany saingy noho ny mpitondra azy dia firenena isan'ny manitra indrindra ihany koa eran-tany. Ny mpisehatra eo amin'ny fandraharahana toa sy ny fiarahamonim-pirenena dia tsy sasatra ny nanambara ny tokony sy ny fiarovana ny fandraharahana raha tiana ny sy ny fampandrosoana marina. Fitsarana azo ny rehetra atokisana. Fitantanany raharaham-panjakana hiasa marina ho an'ny vahoaka malagasy. Izaho sy ny fianakaviako dia mbola tsy niditra lalina teo amin'ny sehatra politika. Saingy isan'ny tsy voalaza taminareo androany fa izaho no rain'ilay zaza nisy nanao kidnapping andro atoandro sady ampovoan-tanàna tamin'ny volana ambony. Ireo no nanamarina ny fahalemen'ny fanjakana. Fanjakana izay tsy nahavitany andraikiny sy ny asa napetraka taminy. Tsy hisy mihitsy anefa ny fampandrosoana raha tsy voahaja ny zon'olombelona. Isan'izany ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Un État qui manque à tous ses devoirs. Il ne peut pas y avoir de développement si un minimum de droits humains dont la sécurité des biens et des personnes n'est pas assurée. No io tsy fisian'ny finiavana marina anatsara ny fandrarahana eto Madagasikara io no isan'ny sakana goavana tsy mahatonga ireo mpandraraha teratany na vahiny hiditra amin'ny sehatra ny fandrarahana eto Madagasikara. Eo ihany koa nefa ireo sakana noho ny fisian'ireo mpandraraha sasantsasany efa mandraraha eto amin'ny nosy manao kolikoly avolenta hoentina anakanana ireo mpandraraha hafa hifaninana aminy. Ilaina tokoa noho izany ny isian'ny fanjakana manana fahasahiana sy finiavana anatsara ny fandrarahana eto Madagasikara na izany eo amin'ny fiarovana ny vola ampiasain'ny mpandraraha na ihany koa eo amin'ny fametrahana fandriampahalemana maharitra sy mitoetra ary indrindra ny fitoniana politika satria ireo no antoka voalohany andrisika ny mpandraraha ampiasan'ny volany eto Madagasikara. Mitazapotsiny sy tsy mahaleo bavany maro eto amin'ny firenena manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tokony hiara-entana ny rehetra tsy iray tsokombakomba amin'ny mpandika lalàna raha nambarany filohan'ny antoko malagasy sy Miaramiangy. Andrarsotra. Maro ireo fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra, mangina avokoa ny rehetra. Ny sosiete sivila tsy andrenesapeo, firaisana tsokombakomba amin'ny mpandika lalàna ny fahanginana. Ohatra amin'izany ny fanendrenan'ny lehiben'ny faritra, hoy Andriany Anarivelo Hadzo, filohan'ny antoko malagasy Miaramiangy, tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fifampiaraban'ny antoko malagasy Miaramiangy, ny fahatratrarana ny taona 2024. Ny sosiete sivila hoe tsara dalàna io, ambola manina tsy miteny daholo ary zay ny mpanao politika amin'ny tsara dalàna io. Fa tsisy miteny. Zay koa no mampalahelo amin'ilay izy tsika amin'ny ray tsokombakomba amin'ny tsy mety foana. Raha tsika eto Madagasikara ny tena jerena
Eny tsara-dalàna dia mbola eo izy. Ny zavatra soniavy rehetrarehetra rarapitso raha afaka pitso misy mitohy dia tsara dia tonga dia foanany fitsarana daholo. Satria tsy isy base juridique na kely arany na ny andrena lehibe any faritra na kely arany. Afaka mantany eo amin'ireo ministèran'ny atitany ianareo hoe avaiza moa ny lalàna nanendrenan'ireo. Fa mino fa tsy ahasahamany an'izany ireo hoe irety lalàna ity nanendrena azy. Rehefa nisomina ny lehibe amin'ny faritra teo dia fividianana amin'izay manolo azy. Nanome ohatra mazava amin'ny tsy fanahan-dalàna ataon'ny mpitondra ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga momba ny commune Manandrina, distrika Navaradrano, faritra Nalamanga amin'ny fikasan'ny mpitondra moka ny didim-pitondrana ny endry PDS ao an-toerana ary nampitandrina mafy ireo mikasa anao ifandika-dalàna io ny tenany. Ohatra amin'izany zao ao Manandrina le misy zava le Manandrina mivoaka fanapahan-kevitry ny fitsarana ary zay tsy anaiky an'io ny hoe maty mibe ny tanàna ny Manandrina dia mivoaka ny fanapahan-kevitry ny tribunal administratif hoe manendry PDS ao anatin'ny lalàna mazava tokony ataony fifidianana. Aiza ny fifidianana miandry zany zay rehefa Antananarivo eto Avaradrano fotsiny hoe rovinana ataony fifidianana be ny tanàna ao Manandrina satria ny voalaza ny lalàna fotoana tsy atapitra ny mandahan'ny maire no tsy asiana intsony ny fifidianana fa mandahan'ny maire mbola amin'ny 2019 dia miandry zany zay fa tokony amin'ity volana février ity nataony fifidianana. Fa rehefa tsy atao amin'ity volana février ity ny fifidianana dia zay mpitantanao ihany no mitantana azy aloha mandrapatonga ny fifidianana. Nefa misy décret any mivoavoaka hoe tadisolona PDS sy ny rehetrarehetra eto zay dia efa mampitandrina. Fa zay dia tsy anaiky mihitsy raha ohatra hoe be ny tanànanay na ny tanàna tantaninay nanaovana kilalao ohatran'izany. Fa tany-tan-dalàna eto na tsy tany-tan-dalàna fa na izany tenako manokana dia hidina any Manandrina mihitsy. Amin'ny antoko malagasy miaramiainga ny fametrahana ny tany-tan-dalàna no fototry ny fampandrosoana marina. Ny tsy fanajan'ny mpitondra ankehitriny ny lalàna velona no miteraka ahiahy amin'ny maro. Ny mpitondra ankehitriny mihitsy no toa minimam-boly korontana tsy hisian'ny fitoniana politika eto Madagasikara ahafahan'ny vahoaka malagasy miatrika fifidianana filoham-pirenena am-pitoniana amin'ity taona ity. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia 2 andro sisa dia hifarana ny fotoana ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy manamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana izany azy entanina hatrany ireo mihoatra ny 17 taona anantona fokontany misy azy avy. Fandidinka eton Andriatsilavo. Mbola maro ireo olom-pirenena mihoatra ny 17 taona no tsy nanamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana. Raha ny zava-misy anefa maro amin'ireo mponina no tsy voasoratra na efa nifidy aza nandritra ny fifidianana farany. Ohatra amin'izany ity raim-pianakaviana ity. Tato fa tsy ao indray nefa madamako zany hoe efa mifidy teo alohan'izao dia tao anaty lisam-pifidianana dia amin'izao tsy ao indray rehefa ny raitrano aminao da ao hatramin'ny madamako dia ny anany tsy ao zao averina dia averina soratana indray mandeha. Antony maro no mahatonga ny olona tsy ao anaty lisitry ny mpifidy hoy ny fanazavany eo anivon'ny fokontany. Ny fanentanana ny mponina namarina ny anarany ao anaty lisitra ihany no vahaolana mahomby. Ny zavatra atao zany dia tsy maintsy manentana isaky ny sekteur mihitsy zany zay hoe mitonga manatona daholo ny olom-pirenena fidy rehetra eto amin'ny fokontany mba nantonainy amin'ny borokontany namarina hoe ao ve ny anarana mba ahafahana mamerina manoratra azy indray zany raha hoe sendra latsaka le anarana. Ohatr'izay ny kanazo ny ramosete zao doublon anazy dia zay no nampilatsaka anazy. Samy miaiky ny rehetra fa zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy ny mizaka ny zony ka aneo ny safidiny amin'izay tokony hitondra ny firenena. Zava-dehibe ihany koa ny fanajana io zo io amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara. Ao aloha fiainana sarotra dia ao le nafidy normal raha zany le olona hoe itsy no vidiko dia tsarakaraka ny eritreritry le olona lany izay le tenenako anareo hoe misy no osika betsaka ka ny tena angatana zany hoe mba asiana fanaraha-maso etotra zany le izy mba hanofana zao fiainana sarotra be zao. Olona zany mety be tsy handray anjara raha tsy misy koa mifanetana n'ohatro zao fa tsara mifidy zay maha olona pirenena fidy.
raha mba tonga saina le olona nge matsapa an'izany fa neny sasany eritreretiny zavatra hafa zay momba tonga ny sasany raha tsy lesena lahatra ohatr'izay. Rehefa fotoana tahaka izao mazana vao taitra ny akamaroan'ny mponina. Raha 2 na 3 isan'andro ny tonga ny anivon'ny fokotany teo aloha, niakatra 12 hatramin'ny 20 isan'andro, 2 andro mialohan'ny fe-potoana farany. Ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana ihany koa, manao izay ho afany amin'ny fanintanana. Ohatra amin'izany ny teny amin'ny boriboritany fahatelo. Entanina zany isika hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana janoary zao no fe-potoana farany anaraha-maso ny anarantsika ao anaty lisam-pifidianana. Aorinan'io dia mana 20 andro tsika hijerevana voasoratra tsy voasoratra, misy diso samy tsisy diso, misy ny fanitsina zany aorinan'io 20 andro io. Any amin'ny 15 volana avril valampotsoro voanoany dia hifarana tanteraka izay lisam-pifidianana izay koa mbola tsy tara ny olom-pirenena ary izay no mankame fikonohy anay manabe olom-pirenena manentana antsika mba ho tonga maro eny amin'ny fokotany hatramin'ny 30 volana janoary hijery an'izay lisitsika ao anatin'ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokotany. Fionana an-tampony fahatelopolon'ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina nanomboka omaly ary mifarana androany any Addis Abeba. Miisa 5 amin'ny ankapobean'ireo teboka voaresaka amin'izany isan'ny songadana ny fiadiana amin'ny kolikoly sy ny fandriam-pahalemana eto Afrika. Michel Arnarzon. Teboka 5 no voaresaka ao anatin'ny fionana an-tampony fahatelopolo ny vondrona afrikanina, ny ady amin'ny kolikoly, ny fanarenana ny tontolo ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, ny fahalalan'ny fifamezivezena eto amin'ny kontinanta afrikanina ary ny fametrahana ny zone de libre-échange continentale. Roa amin'ireo lohahevitra ireo no voavelabelatra maharitra any an-toerana, ny ady amin'ny kolikoly fa indrindra ny resaka filaminana sy fandriam-pahalemana eto Afrika. Raha ny fanazavany manampahaizana iray momba ny fifandraisana ny ivelany nanaovana fanadiadiana raha ampitaina amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeanina, mbola mila ezaka goavana ny fanarenana ny tontolo ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Afrika. Tsy matotra ihany koa satria zay ny resaka ny Union Européenne teo aloha teo nendrareo zany efa hita fa misy zay politique étrangère de sécurité commune zay pesque zay tsika nefa mbola tsy hany mihitsy fa zavatra tokony atao aty Afrika dia araky ny voalazan'ireny ataoko hoe olona manana maizy azy eto amin'ny firenena samiala amin'ny réconciliation nationale tsika mbola tsabona aloha ty firenena ty ary zay ny tokony atao eto Afrika mbola tokony mitsabo ny firenena tsirairay avy ny firenena eto Afrika fa any ny tena fototry ny aretin'ny crise eto Afrika na ny Kenya na ny Côte d'Ivoire na any niny avara mba olona omen'ny firenena mikambana amin'ireny fampandehanana ny casque bleu aty Afrika ireny dia azo lazaina hoe vahaolana aty Afrika mbola tsy atao hoe matotra ihany koa ka zany hoe tsy maintsy miady koa tsika ao anatin'ny ao anatin'ny firenena nkambana zany mba azahoantsika ny tombontsoantsika zany hoe tsika afrikanina dia mba hanomboka s'imposer. Maharesy ny kolikoly lalana makany amin'ny fanovana ny Afrika na gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Izay ny lohahevitra ny fionana an-tampony fahatelopolo n'ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina. Fionana an-tampony izay tarihin'ny filohan'ny pirenena rwandais Paul Kagame, manatrika izany any an-toerana ny délégation tarihan'ny filohan'ny pirenena malagasy ary ny resaka ady amin'ny tsy fampitsakafo eto Afrika ny lohahevitra entin'i Madagasikara amin'izany. Eo amin'ny lafin'ny fanamboarana fotodrafitrasa kosa indray dia maro amin'izao fotoana izao misafidy ampiasa beton amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa indrindra fa nilanana isan'izany ny commune Ivato izay efa nampiasa beton hatramin'izay. Mioramanitra. Fanamboaran-dalana mihamaro amin'izao fotoan'izao misafidy ny ampiasa beton amin'ny fanamboaran-dalana. Eo amin'ny lafiny ara-teknika mateza kokoa ny beton raha oharina amin'ny goudron raha ny fanazavan'ny teknisianina eo amin'izay fanamboaran-dalana izay. Tsy mifanalavitra ny tebidin'ny beton sy ny goudron saingy miankina betsaka amin'ny ateviny lalana ataony fandaniana. Ho any amin'ny commune Ivato manokana beton avokoa ny lalana amboarina eny an-toerana amin'izao fotoana izao, na lalan-kely zany na lalana atao ho an'ny fiara. Azona
tombony kokoa ny beton raha ny fanazavana. Tombony voalohany amin'ny fampiasana ny lalana atao beton zany dia mafy kokoa izy par rapport amin'ny goudron zany raha dia matanta rano ihany koa izy. Dia zany io zany manome vinavina eny taona eo sy tsy mikitika mihitsy. Fikarakarana tombo zany raha misy ny fahasombany dia misy kely ihany ny somaintsy arenina dia manezaka manaitra ny olona hoe mba kojak'izay ny fotodrafitrasany ampiasainay zany. Ho an'ny komina Ivato manokana nihetra avy amin'ny mponina no entina manamboatra fotodrafitrasa tahaka izao. Fotodrafitrasa izay mamaly ny filan'ny mponina ao amin'ny komina. Raha nitatitra nahatratra amin'ny 520 isan-jato ny fampidiran-ketra ny komina ho an'ny taona 2024. Ny lalana vita amin'ny beton zany no amboarina aty. Lalana vita amin'ny beton izay miditra amin'ny elakelatra isan-karazany atao anatin'ity tanàna ity, mahazaka fiara hatrany amin'ny 10 taonina latsaka any ho any zany, ary misy ihany koa ny lalana izay atao beton armé, mahazaka camion vavety zany lalana zany. Mitoy zany fanamboarana an'ireo fotodrafitrasa ireny etra madiodio sy aba avy amin'ny mponina sy ny manandrara eto amin'ny komina ny Ivato no nentina nanatanterana n'izao asa rehetrarehetra fanamboarana fotodrafitrasa eto amin'ny komina ny Ivato zao. Azo atao ihany koa ny mampiasa beton an'ireo lalana eto an-drenivohitra saingy miankina amin'ny fikojakojana sy ny vesatry ny fiara ny faharetany. Na eo aza nefa ny fotodrafitrasa tsara sy mateza mbola olana ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny fikojakojana azy ireny noho ny olana amin'ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa fivarianany rano na ihany koa ny fahantsetsehman'ny lakan-drano. Nondray anaraka dokavarotra isika mialohan'ny anoizatsika ny vaovao izay atantsika moa faniverina ny asa androany ireo mpiasa eo anivon'ny boriboritany faharoa. Eo ihany koa ny fanamboarana valizy zava-maneno nentim-paharazana malagasy. Rehefa avy eo ary. Misy dia sany me amilay be foana. Nena tonami. Manaya, manaraka tele na fela champation de sie. Nena mijery documentaire Talana koa mijery foot. Tetelisam. Sam Blue Line TV daholo eny zany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. La vache qui rit? Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine. Ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit? Tontolo andro feno hasambarana. Yandry ny anarako mbola kely za dia efa nanana nofinofy nanomboka tamina zavatra kely vola madinika natao anaty boatin-drakitra ny geda za nataoko ampafinaretana ny zavatra daholo dia mifanozy tamin'ny aimy vola mpiara-dalana zoanto ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro za miaraka amin'ny aimy vola nakaiza misy anahy miaraka amin'ny aimy vola afaka mindram-bola keneke koa za ka tateraka ny nofinofy. Mille avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours, 15-16 février. ISCAM, allez là où vont les élites.
IEP Madagascar avec ses partenaires organise le plus grand tournoi futsal inter-institut. Kick-Off Tournament 2018. Un événement qui se déroulera le 31 janvier au 4 février 2018 au gymnase couvert de Bahamas. Ces équipes participantes devraient s'affronter avec un open de contest de danse urbaine, de foot freestyle, de dribble et tirs de traverse. Votre équipe, votre institut, venez nombreux. Venez amin'ny fampalalam-baovao isika mitaky ny fampiarana ny didim-pitsarana ireo olona niara-ambonina tamin'ilay loza mpifamoivozana tany Anjozorobe tamin'ny taona lasa hatreto tsy mbola miampiatra izay didina avoaka ny fitsarana izay ny trampiantoana tompona andraikitra fanadiny mioramanitra. 7 janoary 7 janoary 7 feno eritaona omaly ny trangany ilay loza mpifamoivoizana natsiravina tao Anjozorobe. Olona 7 no namoy ny ainy tamin'ny loza iny ary 3 no naratra mafy. Raha ny fanadiadina natao efa tonga teny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity ary efa nivoaka ihany koa ny didy ny amin'ny tokony hanonerana ireo niara-mbona vokatry ny loza iny. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola miandry ny fampiarana ny didim-pitsarana iny ireo niara-mbona. Hatreto anefa tsy mbola nampiatra izay didina avoaka ny fitsarana izay ny trampiantoana tompona andraikitra tamin'ny loza iny. Raha ny lalàna tokony hiatra avy hatrany ny didim-pitsarana amin'ny tranga tahaka izao. Manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra mahefa ny ben'ny tanàna avy any Ambongamarina izay misolo tena an'ireo niaram-boina. Rehefa azo le grosy dia naterina tany amin'ny zareo tany nefa mandraka ankehitriny zany dia mbola tsisy valiny le izy satria nefa ny aminay zany tokony efa taterana le didim-pitsarana efa voaka tokony taterana ka dia eto zay dia manararoatra mihitsy hoe manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana mahefa satria dia mijaly ireo victime zany ireo mananjoa izay tokony azo ny zony sitraka ny zony dia mijaly izy ireo ary tena anatin'ny tena fahoriana lalina tanteraka tokoa raha tsy laza raha tsy fahoriam-bahoaka zany anatin'izay ka dia manao antsoava fitondra fanjakana zany mbo hanaraka akaika ny fanatanterahana le didim-pitsarana. Raha ny fanazavana maro tamin'ireo olona naratra vokatry ny loza iny no tsy afaka manohy ny asa fanao andavanandro intsony taorian'iny loza iny. Maro amin'izy ireo ihany koa mbola mila fanaraha-maso ny toe-pahasalamany. Fanaraha-maso izay mitaky vola sy fivezivezena amin'ireo hopitaly lehibe eto an-drenivohitra. Andrasana ny fivoarany raharaha. Miamahazo vahana indray raha fitaraina ireo mpandraraha omby any amin'ny faritra Melaka ny fanarota-pahefana ataon'ny zanary Sandary mpanao fitsiriana fanadiny Fezo Ravaly. Velotaraina ny mpiompy sy mpandraraha amin'ny sehatry ny omby any amin'ny faritra Melaka manoloana ny fiverenana ny fanerena anao kolikoly ataon'ny Zandary mpanao fitsiriana omby. Tahaka ny zavantranga ny herinandro teo tao Morafenobe no tanan'ireo Zandary ny omby 20 izay nolazain'izy ireo tsy manana taratasy ara-dalàna ka anerena ireo mpandraraha anao kolikoly. Nanamafy kosa ny fikambanana ivondronan'ireo mpandraraha omby fa omby madio ireo no tanan'ireo Zandary ireo. Ny fomba fiasan'ny fametrahana anarana sy tombo-kasen'ireo solitena mpanjakana no ahitana tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavana. Ka izay no avy antsoava hoe le fomba fiasa ohatran'izay ho anareo rahalahy namana zany ao anatin'ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny mihitsy oka mba hazana amin'izay le fomba fiasa ohatran'io dia ara-dalàna nefa omby ao anatina bokin'omby ara-dalàna dia mbola tadiavin'ny délégué ihany nay etikety nividianana azy tany 2014 na 2013 tany ka rehefa tsy misy an'io zany dia tsy manao an'le passeport le délégué teraka olana koa zany ary zavatra misy any ambanivohitra any zao zay olona hivarotra omby dia tsy samy mitondra omby aty an-tsena no zany problème zany fa dia vonona eny ambanivohitra eny omby io le tanetana ohatr'ireo tafiditra anatin'ny fiara-drariny tokony toeriny zany teneniny eto. Nampandreny tompona andraikitra eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena mikasika ity raharaha ity ny fikambanana ny mpisehatra sy mpandraraha omby izay mitaky fandraisana andraikitra amin'ireo mpitandro ny filaminana manapatra fahefana any an-toerana. Ankilany eny fotsiny ihany koa raha ny fanazavan'izy ireo ahafahana mametraka ny fandriampahalemana any ambanivohitra manoloana ny asandahalo ary manana vahaolana amin'izany izy ireo. Finiavana avy amin'ireo tompona andraikitra sy ny isin'ny fifanantonana no andrasan'ireo mpisehatra eny fotiny. Ankoatra izay takin'izy ireo ihany koa ny ajiana amin'ireo dahalo ambony latabatra.
Ny amafy indray ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitsaram-bahoaka tatoato. Tsy manana vahaolana manoloana izany hatreto ireo anivon'ny zandarmeria pirenena nantany ny mpanao gazety. Fanadina rindra Andrianomanana eo amin'ny sariny Jean Aimé no menjanary. Resaka androany ty resaka tsy fandriam-pahalemana izaho aiza le rakidina fitokanana trano no hatretintsika androany. Aoka tsy ho afangaro fa rehefa misy ny fotoana ianao dia tongava dia miresaka milamintsika. Izay ny valiten'ny commandeny gendarmerie pirenena manoloana ny fanontaniany mpanao gazety momba ny fakana-keriny, tsy fandriam-pahalemana sy ny fitsaram-bahoaka. Niverina indray ary ny amafy izany manerana amin'ny faritra eto Madagasikara ankehitriny. Tsy mbola lahara-pahamehana ve izany ho an'ireo tompon'andraikitra misana ny fandriam-pahalemana? Porofon'izany tranga izay niseho ny sabotsy lasa teo tany amin'ny Université Andrinjato Fianaratsoa. Lay antitra iray no matao aorian'ny alabotra izay nataony raha ny fanazavana. Hoe jerevo faran'izay haingana dia haingana ary minegosevana ireo amin'ny mpianatra hakanan'ireo le olona ireo sao dia manahirana atsika. Satria tsy mety zany ary tandremo zany ny ataontsika hoe ikastanana na andratra an'ilay olona fa manahirana atsika izay. Dia hitonareo ihany moa zany ny mpianatra fa efa romotra romotra zany reo tao anatin'izay satria sanandro dia tsy tapaka mihitsy ny fangalarana ety amin'ny université ety zany. Zay dia tsy miomboka-hevitra amin'ny hoe fandatsahana aina na dia nisy an'izay ary fa dia manazava fotsiny ny zava-misy ety. Ka ny université zany dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'izay tandrify azy amin'ireo le zavatra tsanganjavatra hitasika eny amin'ny Facebook. Tsy nahitana tompon'andraikitra tany Fianaratsoa nandritra ny fitsaram-bahoaka niseho tany toerana. Efa isan'andro ny fanafiana amin'ny tapiadina eny anivon'ny Université ny Fianaratsoa raha ny fanazavan'ny filohan'ny université. Ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny asa no isan'ny antony mampitombo ny asa ratsy manerana amin'ny faritra eto Madagasikara. Ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ihany koa no mbola sakana eto amintsika ary mampirongatra ny fitsaram-bahoaka. Tsy mbola novaly ny fitakiana saingy miverina ny asa nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny boriboritany faharoa. Tsy mbola voafaritra kosa ny verenan'ny fitokonana raha ny fanazavana azo ary mbola mitoy ny fitakiana. Michel Arnardson. 10 andro katrika androany nanomboan'ny fitokonan'ireo mpiasa eo anivon'ny boriboritany faharoa. Androany nanapa-kevitra ny verina iasa ireo mpiasa. Noho ny fitsinjovanay ny vahoaka, noho ny conscience professionnelle izay anananay, noho ny affectation disciplinaire izay nataon'ny président ny SMCAR sy ny représentante ny SMCAR teto amin'ny boriboritany faharoa satria sanjoro sy ny aro ny mpiara-miasa sy ny marina izy ireo dia mampiato ny fitokonana ny mpiasa eto amin'ny boriboritany faharoa. Etsy andanina nefa dia mbola manamafy hatrany ny nisinitsindry azo lena, fanambaniana, ny fandrahonana androaka mpiasa miverimberina sy ny tsy fampanarahan-dalàna izany. Ny fampanarahan-dalàna no takianay tompoko mba ho fiarovana ny vahoaka ary no avy arakasa ny reto mpiasa ireto. Niverina nisokatra avokoa araka izany ireo sampan-draharaha rehetra eto amin'ny boriboritany faharoa. Na izany aza tsy mbola misy ny marimasitra iraisana eo amin'ireo mpiasa sy ireo tompon'andraikitra. Ao anatin'ny 12 andro moa zany raha hitanareo ilay olona be dia be milahatra eto. Tena maro be fa tsy hitanay hoe firy na firy zany fa tena maro be. Fa ny tsara marihana fotsiny ny zavatra mivoaka ao na bulletin de naissance dia tsy misy parafy, tsy misy numéro. Ary efa natsipinay foana fa na fandraisam-bola ary tsy ny régisseur de recette mandray vola fa olo-kafa mihitsy izay verinay fa tsy ara-dalàna zany. Ary ao anatin'izany koa araka ny fandasainay hoe olo-kafa tsy mpiasan'ny commune akory ilay alaina manatanteraka an'ilay asa. Dia verinay fa tsy mety ilay izy ary tsy hoe roviana indray zay ny grevy. Tsy hoe petit grevy be koa zay fa isaka misy olana dia grevy fa apetraka mazava hoe ny vahoaka aloha ny tsinjovina. Mitsinjo ny vahoaka zay zany le tena tanjona aloha fa ny fitakiana mitoy fa tsy voatery amin'ny endra ny fitokonana foana ny fitakiana afaka endrika hafa moa ny biancorany teo efa eny amin'ny daholo ny porofonay rehetra sy ny fitorianay ka matokony fahendren'ny bianco zany mba hanafaingana ihany koa ny fanadihadiana. Raha tsy ahivina ny fitakiana ny fialan'ny delegen'ireo mpiasa ny fototry ny fitokonana fa eo ihany koa ny voalaza fa fisiany ny fitantanana tsy mazava sy ny fanararota-pahefana. Hatreto tsy mbola nisy toy ny fifampiresahana eo amin'ireo rehetra voakasika ity raharaha ity. Tsy voafatra ihany koa ny hoe raha oviana no hitohy ny fitokonan'ireo mpiasa andrasana ny toy izay.
Lafo mavaoafa kosa indray dia ilaina fahaizana manokana ny fanamboarana valia izay zava-maneno manamarika ny kolotsaina malagasy ny fomba fanamboarana izany sy ireo karazana valia misy izay indray no entina aminao naty fanadadiana manaraka ity araha. Nanomboka ny taona 2014 Irandriantsonmanana safidy fantatry ny maro amin'ny hoe raha safidy no nanomboka nanamboatra valia. Tao anatin'izay 7 taona ny fotorany tamin'ity fanamboarana valia ity, mbola tsy matianina ny tena ny raha nambarany fa sady mianatra no mampiatra. Ho fampandrosoana ny kolotsaina malagasy no isan'ny antony nanosika azy hiditra amin'ity asa ity. Nandimbiny ray ny rasafidy ary nampivelatra ny asany ihany koa. Fa karazana valia atao aminay va be da be fa zany hoe valia manara-penitra moa zany. Dia misy mampiasa palissandre, mampiasa kesika. Dia misy koa le ndrasy mbola hitantsika eo izy rehefa mampiasa efa réglable par mécanique le izy. Zany hoe tsotra le valia taloha be le traditionnel tsony hoe voatavo ny tohany dia bambou dia corde fotsiny fa efa misy fivoarana be. Maro karazany ny valia vokarina eto. Misy ny tsotra ho an'ireo izay manao izany ho haingon-trano na izay vao hianatra. Ireo mpanakanto efa matianina amin'ny fitendrena valia kosa no mividy ny valia mekanika. Tsy mijanona amin'ny tsena anatiny ihany izy ireo fa manondra na any ivelany ihany koa raha ny fanazavana hatrany. Manomboka 250 000 francs hatramin'ny 1 200 000. Misy fikambanana mpanao asa tanana izay miaraka miasa aminay moa zany. Dia mpanao asa tanana malagasy rehetra ohatrany hoe entreprise kely io association io dia manondrana isa-taona zay. Fa ny ankabetsahany aloha dia maka individuel daholo ny olona tsirairay zany. Avy any Moramanga no akana ny bambou izay akora fototra anamboarana ny valia eto amin'ny Irandriantsonmanana safidy ary efa misy ny mamatsy. Tanjony ny hiditra hatrany amin'ny sehatry ny matianina eo amin'ny fanamboarana valia fa ihany koa ny fifehezana ny fitendrena izany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia fantatra nandritra ny farany herinandro teo ireo ekipa efatra tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana eo amin'ny fifananana Chanina 24 izay atao any Maroc. Fanadina. Ny ekipa pirenena marokana mpampiatrano nandresy any Namibia tamin'ny sarono tsy misy teo amin'ny dingany ampahifadalana. I Zambie niondrika teo anatrihan'ny ekipan'ny Soudan tamin'ny isa iray no tsy misy. I Congo Brazzaville kosa lavy ny Libia tamin'ny isa 5-3 teo amin'ny fandakana tir-au-but raha ny saraka ady sala iray no ray teo amin'ny fotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Niondrika teo anatrihan'ny Nigeria i Angola tamin'ny isa 2-1 taoriny ny fanalavam-potoana. I Maroc no eo amin'ny Libia ary Soudan ifandona amin'ny Nigeria eo amin'ny dingany manasa-dalana amin'ny Chanina 12 tanterahana any Maroc. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiditra ao Paris la Seine omaly tafiakatra 10 metatra sy 20 amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny rano any an-toerany fanidina amin'ny sariny France 24. Il scrute la Seine dans les moindres détails. À l'approche du pic de crue, les pompiers de Paris sont en alerte. Au pied de la tour Eiffel... Manohy ny diany ary tafiditra tao Paris renivohitry Frantsy la Seine ny aliny alahady ifoa latsinainy teo. Vokatra izany miasa 4 ora amin'ny 4 ora ny sampana mpamonjy vona any an-toerana. Raha nitatitra vonjy maika, mahery ny 500 hatreto ireo olona tsy maintsy nafindra toerana vokatry ny fiakaran'ny rano. Misy amin'ireo olona voakasika izay famindrana toerana izay no tsy manaiky ny ala amin'ny trano fonenan'izy ireo. Antony, vao tamin'ny taona lasa no traboana izy ireo. Taorin'izay anefa tsy nisy ny andraikitra noraisiny ny fitondram-panjakana. Vokatry ny fiakaran'ny la Seine izay hatrany, tafiakatra 10,20 metatra ny rano teo amin'ny tetezany Austerlitz omaly tamin'ny 2 ora sy 20 minitra ary tsy hitsahatra izay fiakaran'ny rano izay raha ny fanambarany teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetrandro any an-toerana. Raha tsy ivana, tafakatra 9,10 metatra ny avon'ny rano tamin'ny taona lasa ary ahina ohatrano izany amin'ny ity herinandro ity. Nanambara ny prefekturan'ny polisy any an-toerana fa mampidi-doza ny fandehanana amin'ny la Seine izay manana débit 900 metatra toratelo isa-tsekondra amin'izao fotoana izao. La coque ou même les hélices des bateaux.
alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity. Isan'ny songadana tao anatin'ny initiative émergence de Madagascar natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tany Paris ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena indrindra ny angovo. Mitaza potsiny tsy mahalobava ny maro eto amin'ny firenena manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tokony ara-entana ny rehetra tsy raitsy komakomba amin'ny mpandika lalàna raha nambaran'ny filohany antoko malagasy miara-miainga. Ary farandeha 2 andro sisa dia ifarana ny fotoana ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy manamarina ny anarany anatin'ny lisy-pifidianana izany aza dia entanina hatrany ireo mihoatra ny 12 taona anantona ny fokotany misy azy avy. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La vache qui rit. Toto loandro feno asambara. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tino am Blue Line TV am but. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.